way you do and touch me like you do, but still the girl ain't you to me. The world will turn the way it does. I won't be in love the way that I am now. You see, but I was caught up. Bonjour, c'est Marcus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. That's all I heard. I was crying. Tudo masukeli nisirana tijapa kufa nitempunta nitifu yanjandi yanyasa atua yana Iteriai natikinyasa singing chisi aningina vikaria silazani fitia bakwa matao chao sola vino kalirizana amisa tikwi why Natana Kwanila Quill singing cheese, Tiais, Tazana Sisas Wata, Tikwi, why Natana Kwanila Quill, Fakisi, Fanatinam, Bawayang. Feita quando não seria the teeth from me, segundo já fiz, então quando me a menina viaria, se lá já me fitia vacua, mata o tchau, la pina, kaliriza na amisa. Tikwi, why, Tantana, Kwanila Quill, singing cheese, twice, Tazana Sisas Wata, Tikwi, why, Tantana, Kwanila Quill, being love, Faiz. Fanatina, tikwi, why, Nana, Kwanila Quill, singing cheese, tiais, Tazana Sisas Wata, tikwi, why, Nana, Kwanila Quill, Faiz, from love to love, away to
J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui va être le mieux pour échapper
lafa olinazanuaterani sofaratsy zany angambao mafelonizao dalirividy zay nandrotidrotitray Let's feel the funny, safidini kami sainan mama fisiku sajuara fa tinatawayana kaneta si masakan iti fuwatan temo mangina isekuana Titigorano ponyan tumbuka Sakwala na pa Sinatawayo na Kanepa siba sa kanipin Tuwadala Nekumangina Tisetuana Titigorano ponyan tumbuka Ikifukuno chinete famanipaka Kami saiman mama Kristina Sa jumala na pa Tinatawanya na Kanepachima sa panipito Pagkala Kumangina Isetuana Titigorana Ponyantupa Titigorana Almera antsika rehetra maika loatra raha matoky ipoky a. Ipoky moa dia voisine tery izy tery tsy azo tafo izahay teo Ambondrona ary rehefa mandeha mianatra ipoky dia tsy maintsy mandalo eo an-tranonay eo Ambondrona eo a eo amin'ny Vavambiby zany ary tsy maintsy mifankahita kely foana zay ary tamin'ny fandranondrana moa samy sarokenatra ary fampitazana fotsiny zany raha izay nataony marina taty aoriana lasa namana lasa akama I mahery dia izay no mifankafantarana ary na mifankahita matetika raha taloha dia fampandalondalo mifampitazatazana fotsiny a tsisy bonjour tsisy salut satria tamin'izany ny vehivavy moa rehefa manamana ny endrik'izay izy misy bika zay izy dia ianao raha mbola mpianatra dia angarian'ny vehivavy ianao ary modiny tsy hita mihitsy raha izay no tiana tenenina. Teo tsy azo tafo teo izy miakatra amin'ny Vavambiby iny rehefa andeha hianatra mandeha makany amin'ny Jules Ferry. Zay ny amin'iny fa dia faly miarabantsika rehetra amin'izao zao ary faly foana manjoy anareo mifankahita aminareo mifampikorana aminareo ary tsy afenina fa lasa tena hoe rendez-vous isakarivo izy ity ary ifankahitan'ny ity sy ny manina. Nareo moa tia zaho koa manina anareo ary fanojy foana le fifankatiavantsika rehefa le harivariva ohatran'io ary iny tizy teo isaorana be dia be anareo. Ny amin'ny fandaharantsika androany dia ny amin'ny fisaorana ihany koa andreo le akama vaovao manjoy ny fandaharana aloha voalohany indrindra
ato amin'ny YouTube zao dia manomboka maromaro zareo ato dia ao ihany koa ireo akama maromaro manomboka tsy hoe manomboka fa mihamaro ny manao ny participation amin'ny tolo-tanana amin'ny resaka projet na ny investigation zany. Iresaka betsaka momba n'io investigation io tsika rehefa avy eo satria dia misy vaovao lehibe anankiray ahafahantsika encore une fois car il peut être 2 sur 3 heures affiché jusqu'au prochain ronde. Lycée Galini, non, toatran'ny Jules Ferry izy iny. Dia misy vaovao maromaro amin'ity resaka investigation ity ka tsara hifampizarana sy ho resahantsika ihany. Mazava ho azy fa mihodinkodina eo amin'ny resaka fanodikodonana sy ny alatralatra mitranga ao amin'ny firenena, indrindra ny amin'ny resaka volamena no teneniko eto. Volamena, ao koa ny vanille, ao koa ny letchi, ary ny fananany gara SNCF zany tiako tenenina eo, ny latsan'ny Madarella Dolmo na ny bien immobilier ny ino izy teo ny RNCFM tamin'izany andro zany ka tsara daholo resahana momba an'izany ahafahantsika mandamina sy miresaka ny zavatra rehetra. Ny tatrasika antsika androany dia ato amin'ny zay no nandefasako ny hoe androany spécial popo satria raha misy ny mpihira tsara ny soratra ny tonony hirany dia anisan'ny voalohany amin'izany hipopo satria tsara firafitra daholo ny hira sy ny lahateny, ny bahateny ao anatin'ny hira ny popy ary izay no anisan'ny hoe tena mahafinaritra. Voalohany mihaino ny popy satria rehefa mihaino ny popy ianao dia misy anatra be dia be amin'ny zavatra teneniny na ny amin'ny tolokirana. Ka ny androany dia ny resintsika dia ny resaka fandeferana sy ny ambopo. Mazava ho azy ny fandeferana sy ny ambopo resintsika eto dia amin'ny resaka firenena, eo amin'ny sehatry ny firenena fa tsy hoe eo amin'ny miaingana amin'ny sehatry ny fianakaviana mazava ho azy dia mipaka any amin'ny firenena ny fitantanana sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa tsy ho essai psychologique na non essai philosophique lavabe ity zavatra ity fa rafitra araky ny fitrangany zavatra mitranga sy ny environnement politique, environnement social, économique et environnement tout court. Ny ahafahantsika mi-illustrer ny famelabelarana na ny takasika zay ho alefako eto. Aorianan'izay moa zany dia resaka momba ny investigation tsika sy ny vaovao anankiray lehibe ho amboarako eto atsika rehetra fa dia ndao aza dia rehefa zavatra kely vetivety fotsiny zay. Ny firenena iray dia araky ny lazaiko taminareo omaly hoe samy manana ny vetsivetsipony, samy manana ny mahazatra azy amin'ny tena hoe iraisany rehetrarehetra ary hifatorany rehetrarehetra na ny fiarahamonina zany indrindrindrindra ao anatin'ny firenena iray izay amin'ny ankapobeny tena hoe hifamatorany mpiray tanindrazana
resaka teny ty resaka global ty fa tsy hoe Madagasikara irery a. Famatoran'ny mpiray tanindrazana na mpiray firenena anankiray araky ny teneniko aho hoe neny frantsay zao de ngeda be aminy ary makarary azy mihitsy raha zany hoe liberté d'expression zany sy ny droit de l'homme ny kitikitianao. Ny an'ny amerikanina raha ny demokrasia zany no kitikitianao de tena makarary azy ary ny an'ny anglisy ny mpanjaka. Ny an'ny malagasy moa dia ny fihavanana. Sarotiny amin'io fihavanana io ny malagasy ary tena saripady amin'ny malagasy io. Miezaka foana raha malagasy mitsindro ny fihavanana, miezaka foana raha malagasy mitady ny marimaritra iraisana. Hany ka misy malagasy maro mieritreritra hoe ny marimaritra iraisana dia karazana formana demokrasia. Ao koa ny hoe teny ifampiarana na ny hoe teny miera de lasa anteny miera le izy satria ny ante dia izy io karazana préfixe niainga tany amin'ny taona tany amin'ny siècle fa 700 tany ho any talohan'izany mihitsy ara satria le ante zany midika zavatra maro. Tsy izay moa no andeha ho hazavaintsika eto fa le atao amin'le hoe teny ierana sy ny hoe marimaritra iraisana. Izany zavatra any dia avy amin'ny fitsonjovana ny fihavanana zay tena zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Mipoitra tamin'izany moa ny hoe aterika ny adidy, tsy an'olon-dratsy, ny tanakavy sy havanana, zay didy marary sy ny karazany, zay misaraka vato, zay misaraka fasika fa zay mindray no vato. Zany hoe io malagasy io zany ohatrany tsy de mety amin'ny malagasy ny mitoka-monina miavoavo, dikany hoe miavonavona manko de avy amin'ny hoe avo, miavoavo satria ianao rehefa hoe miavonavona de miseho ambony ianao zany tsy nkarana. Miavoavo ary tsy misy ifandeferana amin'ny fiarahamonina. Tsy de nety tamin'ny malagasy zany na dia atao aza hoe nisy ny fanjakana na ny mpanjaka na ny ampanjaka teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Matetika ny mpanjaka dia tsy maintsy manana tandapa maromaro ary ny mpanjaka na teto ivotany na tany amin'ny faritra dia voadidina olona maromaro foana satria tiany zany atao hoe sosialy, fifandraisana, fifankatiavana ary izy ireny moa sady hoe fiarovana ihany koa. Kanefa na izany na tsy zany raha ny tena heno sy ny fantatra satria ny tantaran'Andriana ny Merina no tena betsaka ny soratanana na ny voasoratra maro dia matetika indrindrindrindra taty amin'ny andron'ny Andrianampoinimerina dia nanomboka nisy ny famosaviana, nisy ny famonoana. Ohatra fotsiny zao Radama zany na i Rakoto zay andraso mety ho diso Rakoto no teraka tsy manandray ary tsy fantatra ny ndainy. Mety ho diso fa mila verifieko maneolona koa fa nday amin'izy roa lahy nday amin'le teraka tsisy ray dia nezahana hovonoana satria hoe sao sanatria manjaka fabatara.
nisy ny famisaviana tamin'izany noho ny resaka fitiavana pouvoir ihany. Fa tsy izay ihany koa nefa no resahantsika fa atao amin'le hoe avoavo na hoe miavoavo. Ny olona hoe ny olona grand H zany, l'homme grand H, de olona grand O koa zany. Tsy manavaka tsika na vavy na lahy na tambanivohitra na ambonivohitra na ohatran'izany, samy manana ny parcours daholo ny olona sy ny éducation. Fa matetika no tena hita ao anatin'ny firenena anankiray na hoe amin'ny fiarahamonina de misy an'ity le antsoin'ny olona hoe voatonga. Rehefa tratran'izay le voatonga zay ianao dia tokony hieritreritra. Le atao hoe voatonga alohan'ny tenenao azy amin'ny teny vahiny dia raha ohatra zao misy marathon, ataontsika hoe 40 kilomètres, dia ny voalohany no diafana ary tena tehaka be mihitsy, fa ny farany ihany koa raha mbola misy olona ao de tiafana ihany koa. Zay zany ny tradition amin'ny marathon. Ka matetika raha amin'ny fiainana ankapobeny zany de zao: raha misy fiainan'olona efa miaina tanteraka depuis 2-3 de leur génération dans la fortune, dans le confort, dia matetika tsy de hita loatra misoratra amin'ny fihetsika sy ny fitondran-tenan'ireny olona ireny ny fizaozaona, ny miavoavo, le miavoavo miavinavina, sy ny fisehosehoana. 2-3 génération hoy aho. Ireo zany le atao hoe efa tonga voalohany tamin'le marathon. Efa teo izy. Efa tsy problema amin'intsony zany atao hoe confort zany. Tsy problema amin'intsony ary tsy souci amin'intsony zany atao hoe vola izany. Tsy problema amin'intsony ary tsy souci amin'intsony zany atao hoe diplôma izany. Satria amin'io fianakaviana io ohatra de efa automatique zany hoe izy menakavy avocat daholo ohatra, izy menakavy juge daholo, notaire daholo, mpitahiry vakoka daholo, manana restaurant na gargote mandeha tsara ary mampidi-bola. Isan'izany ao Madagasikara, misy restaurant tena ilaharana tompoko andro manalina. Ny filaharana amin'ny mofo gasy ery Nalamahitsy zany, ny filaharana amin'ny masikita, nareo manko sao de mieritreritra hoe le trano be na le arena be, ty zavatra resahako ty, tsy voatery zay. Ny filaharana amin'ny ary ny fanenjehana ny masikitany raha Josepha eo Nalamahitsy zany, enkaneka mbola velonaina tsara izy na hoe nisy nandimby. Raha ria Mahamasina ianao miala amin'ny 5 ka hanenjika amin'ny masikitany raha Josepha amin'ny 9 sasany na amin'ny 7, efa tsy mahatratra ianao zay. Tant que tsy olana amin'ny raha Josepha mihitsy ny fisehosehoana hoe izaho no maître S masikita, na hoe izaho no maître S mofo gasy na makasaoka na mofo baolina amin'ny etsy Nalamahitsy, manao ny asany izy amin'ny fahadiovana sy ny fanajana ny client-ny. Ahoana moa hoy raha Josepha izay? Io manko
raha misy olona mieritreritra fa ny snobisme dia matériel, c'est faux. Tempérament et comportement ary attitude ny fitondran-tena sy ny fifandraisanao amin'ny olona ary ny fanajanao ny olona sy ny fanajanao ny tenanao sy ny azanao no anisan'ny critère anankiray atao hoe snobisme. Mihaja automatique raha Joseph satria eo amin'ny raha Joseph dia misy lalàna maromaro tsy maintsy arahanao. Anankiray amin'izany ary indrindrindrindra efa fantatry ny rehetrarehetra hoe raha mitsobo gato ny brochettenao maka saosy atao amin'ny sakay dia tsy azonao atsoboka intsony aty amin'ny saosy tsotra. Ray zay. Raha ohatra ianao fa ninana an'le brochettenao iny na le maskitanao iny nasianao saosy aloha dia nohaninao tsy azonao averinao anatin'le fasiana saosy iraisan'ny rehetrarehetra intsony iny fa tonga dia avo be mivavany bedy ianao ary be desiny raha Joseph ianao amin'izay fotoan'izay. Sinona sy formana snobisme zany. Raha ohatra ianao hividy mofogasy eo Analamahitsy, tena misy tomobile luxe enjana amin'ny lahatra eo, ohatra fotsiny zao zavatra teneniko anao, tena voninahitra be ho an'Andriamanitra ny Asin'Andriamanjato, ny mandray anao ao an-trano ny sabotsy après-midi amin'ny 5, mifampizara mofo akondro na ramanonaka na mofo gasy na Analamahitsy, sotroina arak'izay tianao na kafe na dité. Ny azy moa dité tena atao hoe tena ambiance solennelle io. Zay moa zany mba tena tady souvenir ako amin'ny Asina. Fa bekam' à la limite ara tena hoe tena anisan'ny taizahako tamin'izany atao hoe politique zany ny ray aman-dreny pasteur Andriamanjato. Avako reny ary tsy afeniko fa tena hoe akaiky ny foko raha zay ny tiana lazainy. Formana snobisme ny za zao dia tsy snob mihitsy aho. Ampanetretena ny tenenako an'izany. Taralava. Tsy ara-potoana mihitsy zany rakoto malala fleury zany. Fa rehefa miona amin'ny pasteur Andriamanjato ny amin'ny 7 maraina no amin'ny 7. Tery amin'ny vila tafondro tery amin'ny 7. Tsy maintsy tonga anao amin'ny 7 latsaka 5. Fa amin'ny 7 latsaka 1 minitra misokatra. Tsy ianao fa vohain'ny garde du corps zany vila tafondro. Tsy malala an'izany. Amin'ny 7 latsaka 1 minitra misokatra ny varavarana efa costara bogos be ny ray aman-dreny fa tsy hoe mbola pijama masisisy ohatran'ny sasany efa miainga tsara mipetrapetraka tsara. Lucide, impénétrable, impassible le olona forme de snobisme zany. Ao anatin'izy miresaka aminao tsy misy na indray mandeha phrase na teny na mo anankiray manindry na mizaozao na misehoseho na miavoavo. Tsy ho vitako ary tena sarotra mbola hoela vao isy andimban'izany atao hoe ireto olona teneniko reto tena sahako milaza anareo fa mbola hoela vao misy olona afaka andimby azy reto. Afaka mifandray tamin'ireo olona mazava ho azy ka zay no sahako miteny an'izany. Pasteur Andriamanjato Richard, ny ray aman-dreny Onja John, ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy, Andriamatoa Ratsiraka Didier. Samy manana ny toetra tsy mety daholo rao ekeko amin'ny politika. Fa betsaka ihany koa nefa ny zavatra
azo raisina amin'izy ireo. Ay adiniko manandafy rakotony rino. Ny zavatra tenenin'ireo olon'ireo aminao ao anatin'ny tokantranony dia ataony. Rehefa miteny izy hoe apika anao dia tena ataony. Ary ara-potoana amin'ny fomba fanajana ndray andro zay tena tonga saina be satria tena chirurgical le izy rehefa tamy any taraina tamin'ny pasteur satria petahany raha tao amin'ny sirama ny zavatra zay nataoko tao. Hay le olona ty efa elany nandrasany zareo azy amin'ny fanodikodonana 2 minitra. Tena teneniko hoe tamin'ny 7 any tao aminy tamin'ny 7 sasany amin'ny 7 sasany eniko hoe voaroaka le rangahy. Amin'ny 7 sasany eniko voaroaka le rangahy. Adiniko moa ny anarany fa niasa retraité tao amin'ny Ocean-Trade tao izy a. Avao amin'ny BFV izy ny détaché tany amin'ny Sirama fa 2 minitra dia voatsoka tao amin'ny Sirama le rangahy. Zay le ataoko hoe formana snobisme. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny fandeferana sy ny ampopo? Ny olona efa teo dia manana n'ity le atao hoe fandeferana. On dirait qu'ils sont flegmes, doux, prenables, mais attention, attention. Ny fandeferana dia raha ohatra hoe andeha hitarika, izay no nampidiriko an'ilay fihavanana, hitarika any amin'ny fanakorontanana, hitarika any amin'ny fanapotehana, hitarika any amin'ny fanimbana, dia surtout ny fanombanana ny fihavanana dia tena mandefitra ireo olona. Tena hitako tamin'izareo zany. Ampanetrehetena ny teneniko an'izany tompoko. Tena ampanetrehetena ny teneniko an'izany. Tsy mbola naheno raha ireo olona ireo miteny hoe kapokako zany. Haiko zany. Tsy mbola tompoko. Na inondray mandeha azy, nohatra ny silakoa azy. Fa ny zavatra hitako tao anatin'ny expérience nyresahana tamin'ireo olon'ireo dia fanoroana ny lalana amin'ny hoavy. Hozy nareo hoe ka hoana raha tsy nahay ny tatany raha tsiraka dide, tena tsisy ifandraisana an'izay ty zavatra teneniko ty. Ho anareo zay mandiso amin'ny zavatra teneniko ty. Ahoana ary ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy fitahany-drahalahy fotsiny satria sarobidy ho azy zany atao hoe fihavanana. Fandriampahalemana ao anatin'ny firenena sy ny fifandraisana amin'ny tsirairay. Zany hoe raha tamy ianao zany ka mandondona miresaka amin'ireo olona ireo, ka raha ohatra politika ny resahanao dia politika koa izy. Ary mety ho grave noho ianao izy raha politika. Fa raha ohatra ianao tonga amin'ny alalany hoe fihavanana, fianakaviana, firalahiana, ray aman-dreny sy zanaka, tena tian-jareo be ary mahafinaritra azy. Indrindrindrindra moa rehefa tonga izay ianao ka maka mangataka anatra sy torolalana dia tena mahazo torolalana sy anatra ianao. Zany angamba no nahatonga anay itony hoe tanora dia efa antitra ka antika tsy mbona sasana angalatra tahaka ny fasahian-dralahy amin'izao fotoana izao.
mandeha mafy be ozy folakalakile zay fandeferana tena omeko anankiray nareo rehefa tonga ny hoe miala ianao ratsiraka mbola nanana legitimité izy tany amin'ny province fa nandefitra izy andao ary asiana lasa nisy ny asa eo sy ny karazana rehefa tonga koa professeur Albert Zaf terihana ana tery hoe ohatrany tsy ho lasy ty zavatra ty fa isy raha mandrika maro eto andao ekena ny asa eo fa rehefa tonga ny tany amin'ny 2002 tonga ny 2009 nahita fandeferan'izany tsy ovenareo teto Madagasikara nanomboka teo amin'ny taona 2000 ny farana teo amin'ny taona 12 sy 2000 dia nanomboka indray ny 17 sy 2000 ny fizaozahoana sy ny fiavoavoana teto Madagasikara amin'ny alalan'ny ampo eto ny ampo no miditra distoerana afangaron'le malagasy tonga eo amin'ny fitondrana zany eo le ataoko hoe arrivé na arrivisme na arriviste zany pasteur Andriamanjato zany ane toko matoa sy tiako aminareo efa ela izany no tao anatin'ny politika ary anisan'ny olona niady ny indépendance na ny fahaleovantena ny Madagasikara zany olona zany tsy ampianarinao politika zany sy ny hoe fitantanana amin'ny firenena ny Monja John ray aman-dreny professeur Albert Zaf manandafy Rakotony Rino Lanksa Germain Rakotony Rainy isany adiniko raha sanatria misy adiniko Didier Ratsiraka na mivadina ary zanaka sénateur tany aloha tany non zanaka député fa madame Zaf ny zanaka sénateur zany hoe tena efa deuxième génération na politique reo fa nisy tonga taty aoriana nahazo pouvoir dia tsisy ataony afa-tsy mizaozao rehefa mavita zavatra kely epepe kely ray ny vitanao mova tsy takany na vita sambo na bomba nucléary takany Kim Jong-un ozonga Kim Il-sung tamin'izany andro tsy ereo tsara nanamboatra sambo voalohany ny ingénieur sy ny technicienne coréenne tavaratra alefa moa le champagne iny dia midona amin'le vatana dia demareo amin'izay raha ozy izy alefasa efa velona zany moteur ampandrosoa ozy izy nampandrosoana ty sambo marsarera nataon'le sambo menatra dolo ny rehetrarehetra teo tsisy nateny et voilà le snobisme qui vient satria le olona efa ela ny tao anaty pouvoir fatany tsara ny atao hoe fanetrehetena dia nao zany raha ohatra avadiky ny olona mako le hoe snoby dia mingetsangetsana miavinavina tsy izany toko ny snobisme hoe jereo ny nataon'le Didi mandeha ny atsika mako ny navadiny filoha zao dia mianatra manao le Didi satria te hiseho vahoaka te anina hoe za miandraikitra ny malagasy misy intérêt fantatra mihitsy hoe miatsara velatsy le roa na ny filoham-pirenena hita mihitsy hoe tsy ao anatin'ny éducation l'izy tsy ao anatin'ny zavatra fihetsika andavanandro fa volena ary atao fihetsiketsehana na hoe tia ho aza hoy ny filazako azy le izy tsy izay le izy
le fanetretena jereo tsara mio ery le bomba le amin'le antipersonnel de ino tizy teo tsy amorsena fa dezamorsena le izy lasa mihitsy raha matoa le didi nanatona teo de nijery teo mamarina mafy zany da vita amin'ny any zany hoe mila fasahiana koa zany ny fanetretena tsy hoe raha fanetretena de misy manko olona mandray diso tany re amin'ny olona manetry tena fa rehefa mivadika hoe miditra ao anatin'le hoe ianao manko raha manetry tena kanefa ianao mpitondro de afangaron'ny olona hoe naify ianao na hoe nandro ny professeur Albert Zafy tafiditra tao anatin'izay piège zay tellement izy tena mitady an'le fihavanana mitady an'le maromarotra iraisana farany nambakain-drala tao nanomboka tamin'ny androny no nosian'ny sodiaty petro kanefa ny na petrola ray litatra fa tsy nisy tao an-tranony fa mbola rehefa mandefan'ny tomobilina izy maka lasantsy tena nanaitra azy tenin'izay maka lasantsy izy de mampitondra vola fa iza ny olona nanao an'izany tamin'izany andro ka nafahan'ny tanora Albert Zafy naka modely taty aoriana afahako milaza aminareo hoe ny olona ohatran'izany efa ela ny tao anatin'ny politika manana fanetretena amin'le politika Ingiaberanto adiniko moa le non dadany ray aman-dreny rainy Alexa sy Maurice Melatsiny tokoko Alexandre Beranto ancien ministre zany olona zany Maurice Beranto conseiller spécial tao amin'ny primature zany olona zany dia ny rainy rehefa maka lasantsy ho an'ny tomobilinareo alefany amin'ny primature dirikab tao amin'ny dirikab à la présidence zany dia mampitondra vola amin'ny chauffeur mandoa vola maka lasantsy tany amin'ny primature mbola misy an'izany ve zao tomobilin'ny professeur Albert Zafy no haingo farany natao an'izany mandefa ny tomobile makany amin'ny primature ao manko misy pompy ao dia mandoa vola tanareo amin'izany ary fa raha ireo olona ireo ao anatin'izay le fanetretena zay tonga ny intransigeance satria ny olona ohatran'izany dia matetika incorruptible ben oui incorruptible tsoroko aminareo fotsiny zao raha ohatra hoe taranak'olona anankiray tao anatin'izany fametrahana ny premier ministre Belgique zany de nisy olona roa farafahakeliny tokony hoe tsy maintsy ministra satria io resako io fa vita resaka aloha io mbola averiko ihany zay zavatra zay tao anatin'izany dispositif zany na izany processus zany ny tenako ampanetretena ny ilazako an'izany misy vavolombelona zany olona roa ny tokony ministra tamin'izay andro zay fa noho ny fanetretena ary ndraindray io olona io tsy azony dralahy rehefa mienjana ao anatin'ny fametrahana targetra amin'ny fepetra zay tokony hitondrana tena ao amin'ny fitondrana tena ao amin'ny fanaovana zavatra de rehefa manana an'izay le discipline sy rigueur zay manko ianao de matetika ianao tsy de tian'ny olona loatra nefa en revanche ny olona ohatran'izany matetika dia sady bosseur no rehefa angatahanao izy hoe tia mba ataovy vitan'io raha tsy vitan'io de ajanony ary tonga de tsy manao izy
izay indrindra mivaly tenin'ny leranamana anankiray hoe ahoana lesy lesy tokony elany ny ministra an'izao ahoana dia na ity candidat ministra ary tamin'izany premier ministre ary tamin'izany tena nyteny mihitsy hoe oy za koa d'accord an'izany fa tsotsotra ny namalinga Maurice Beranto azy hoe Maurice Beranto manko ty olona resahako ty fantatro tsara izy ary izy mahafantatra koa hoy izy tamin'izay andro hoe ary tena mbola tsy adiniko hatramin'izao hoe tena mba nisy olona kay mandako paraolon-kafa efa niazakazaka izy maninona raha mba ianao no ministre ny aménagement de territoire architecte olona io DPLG toko formation taty andafy tsy manao lapon io rehefa miteny frantsay tsy manao la verdict io tsy nanaiky izy non ozy izy tsy mahavita ozy izy de fa ahoana le ne me demandez pas pourquoi je ne ferai pas ozy izy tao amin'ny biraoko tao akady vato na belera en facin'ny timmeo no ny fampiresahana an'izany andro sabotsy andro talata après midi ny fanetrehetena dia tsy midika hoe resy ianao na hoe mandefitra ianao fa mandefitra ianao satria misy antony ngeda be eo anoloanao tsy afahanao misy fiteny gasy zay milaza azy hoe monsieur défilé fa mba lazao aminany hoe tsy afahanao miala fa olombelona mandinika ianao sy manam-pahendrena dia aleonao mandefitra amin'ny ambo sy ny zavatra tokony manaraka an'izay sarotra aminareo ny iainao an'izany fa tsy ny ainanareo le izy dia arao fotsiny araky ny fitantarako azy zany satria izany zavatra nolazaiko amin'izao fotoan'izao etandraizao anareo dia ho tezitra amiko ka mandray tena hoe adiniko misy olona anankiray koa ny nanaiky ao anatin'izany atao hoe fitondrana republikanina ny lalàna sy ny constitution ny zava-dehibe indrindra fa rehefa nandeha ny complot ianao manko rehefa miezaka ianao vous tentez par tous les moyens à contourner la constitution on peut appeler ça coup d'état constitutionnel adimiko fa monga Rajaonary Mampianina député 370 no contraindre anazy ary ampanetrehetena nanekeny eny ara afoezina zany ny mandako fa hijanona ny zavatra tsy fantatrareo dia zao tsy ampozin'ny lerangahy iny zany fa fantatro izy ahoana moa ny tsy afantarako azy satria tiana ane namako hoe rahalahy hitompoko laza ny zavatra tsy fantatrareo dia ndia Rajaonary Mampianina ane taizany monimaka amin'ny vimby io taizany ray aman-dreny monja John rehefa nazavaina Andriamatoa ny ray aman-dreny monja John hoe ray aman-dreny iretsy olona iretsany dia hamonanao ny tanjony ka raha ohatra ianao mpitarika ny tolona io efa misy olona ifofo ny ainao ao ambadika ao mode opératoire ana groupe manko io takanery groupe raha tsy rahonana zany ampanetrehetena nanekeny ray aman-dreny monja John hoe ay fe zany nipetraka izy ary nanjoy lasa nanampy ny ratsiraka ray aman-dreny Didier teo no mivadika amin'ny baolina zany hoe le politika misy fanetrehetena misy fahendrena ekena misy fitaka tamin'ny andron'ireo olon'ireo
tena miteny anareo fa na siekla ray aza amin'ny zavatra mitranga ny Madagasikara amin'izao fotoana izao tsisy mpandova ireo olon'ireo eny fanateny zanany azy. Le teo Antaninarenina ne momba ny Monja Roindefo, l'ancien premier ministre, c'est lui qui devait être assassiné en premier. Rehefa tonga tany an-tranon'ia Andry Rajoelina i Monja Roindefo dia taitra be i Andry Rajoelina hoe oay ary toa mbola velona ity, mbola velona iny Monja Roindefo, azonareo anontaniana an'izany izy, afaka mandainga koa izy rehefa miteny public hoe tsy nisy an'izany fa mandaingy Fleury. Anontanio en privé izy, raha sahany no miteny ka olona akaiky azy ianao dia ho lazainy aminao marina. Ao anatin'izany koa Général Dolan, taitra an-dralahy iny. Ny olona ao anatin'ny fanaitretena ary miaina amin'izany ho fiainana, ny olona tahaka an'izany no tokony ho tediavin'ny Malagasy ho filoham-pirenena. Hoy ianao hoe nangalatry professeur Albert Zafy, nangalatry Ratsiraka, nangalatry Sophie, ry olona faut même pas il y a un mois de cela naheno tsy hoe naheno fa cousin-ko ny teny hoe tena baina fa ahoana mifanteny mandeha tongotra Sophie sy mamy miakatra amin'iny fa raha vohatra andeo amin'ny mangarivotra iny amin'iny jirama iny. Fantatro loatra zany satria tomobile anankiray ny fampizarana Mercedes. Indraindray vaky pneu ny tomobilin'ny professeur, tsy omeny ny finansa, tsy manam-bola amin'io izy professeur. Karaha maka azy ianao, Albert Zafy ny teneko, karaha maka azy ianao dia ny tomobilinao no mitondra azy fa tsy manam-bola izy. Ny retiretiny amin'ny maha-président azy ny velomany. Indraindray ary io rehefa mitolona izy tsy omeny dralahy. Mazava ho azy iray aman-dreny Monja Jaune na député azy nanana ny fiainany koa izy. Totrany tsy maheno hoe misy chateau glaty be any Tuléar any amin'ny Fiaviany any tsy maheno an'izany tiako tenenina aminareo hoe ny fandeferana ahafahanao mitondra sy mitatana firenena amin'ny tokony ho izy. Satria inona ary rehefa tsy ao kosa ny fandeferana dia inona ny zavatra mitranga? Ny jadona amin'ny alalan'ny ampopo. Tsy tohiny voakritika kely amin'ny gazety, amin'ny radio, tonga dia any tsy ahafahanao nany tamin'ora. Fa io zavatra rehetra io dia anazy daholo amin'ny alalan'ny ampopo diso toerana. Satria izy no filoham-pirenena, izy no tonga eo dia ny ampopony na ny naim-pony no hitondrany an'ilay firenena dia eo ianao menakavy no taraka eo. Matetika ny olona tsy azo afangaro no hoe
manana ambition sy ny hoe imbu a matetika ny olona imbu na ny olona be ampo diso toerana tsy maintsy asiana an'le diso toerana manko dia sady mpamitaka no mpandainga no totakely mba azahoany anao tsara ao anatin'le piège dia finosany volamena ny zavatra teneniny rehetra finosiny titanina or blanc ny zavatra zay teneniny rehetra nefany dia pokaty ary tsisy ninona azonao raisina rehefa tonga ny fotoana kasokafanao mova tsy takany rony atodina dinosaure ny abeany fotsiny takininona fa rehefa sokafana mbola takininona koa hitanao zany hoe ny olona ao anatin'ity le karazan'le manana ampo diso toerany ity miavoavo tsy manana fandeferana tsy malala an'izany atao hoe fihavanana tsy malala zany atao hoe fanajana ny hafa eny fa na dia mifanajana ny tenany azy ore olona lasa resaky ny olona ny zany mamy ravatomanga sy andro rajel zany tao anatin'ny 2 andro rehefa nisy ony zany fety anga réception anga Nicolas Rabe Mananjary zany le inkolo dia lasa mitapo mihitsy io rehefa hoe miaraka amin'ny adaly ianao dia lasa adaly zay le izy hoe tonga zany nga Nicolas zany amin'izao fotoan'izao ao amin'izany atao hoe confort sy ny fortune dia miderapy sy midegany ohatran'io ary mandrefirefy mihitsy tsy manapetra ny olona efa elona ny tonga teo anika imezan'ny olona fotsiny jeren'ny olona fotsiny ary ataon'ny olona firesahana sain'ny olona fotsiny amin'ny zavatra mitranga jeren'ny olona rehefa iny nga andro rajelona ny azakazaka samy nahitan'izany tamin'ny télédo itsika mibinabina izy mova tsy takan'ny olona voan'ny albumine le anankiray indray mifondre ohatry ny beurre teo ambony lapoaly hita miasa saina rehefa nataon'ny télé grand ino dizy teo grandeur nature zany na hoe saringeda be zany raha zay ny filaza azy dia niarana hita ny olona tena nahidy ery ary hita hoe niasa saina tsy fatako aloha zay mampiasa saina an'laisany fa mialatsiny tsy afaka nihiditra amin'izany samy manana ny fiasan'ny saina ny azy ao amin'ny fiasan'ny saiko dia miezaka manazava ny vahoaka sy ireo mpanaraka anahy isan'andro reto ny zavatra mitranga inona marina ny zavatra mitranga amin'ny firenena zany ary inona ny solution zany ny asan'ny saiko ankoatrin'ny ny asako ampopody histoire no mitondra anao any amin'ny inona ny conséquence an'le ampopody histoire ratsy fiafarana deja le olona efa manana fanetretena efa voendrikendrika mpangalatra efa sahirana vao tafavoakan'ny ala fiereto kosa misy olona sady mieboebo
no miavinavina, no mizaozao, no be fihetsiketsehana fotsiny, manana ampoko diso toerana goavana, mazava ho azy. Ahoana moa izy Germain Rakotonin'izay laingitra zany tsy lasa lavitra, tsy lasa lavitra ozy. Misy fetrany ny fitomboana fa raha tsy zany natratra 4 metra daoly ny vahoaka tetỳ ambonin'ny tany, voire plus ny haben'ny olona. Misy fetrany fa raha tsy zany tafakatra tany an-danitra na fakan'ny hazo azy. Misy fetrany fa raha tsy zany manehatra amin'ny fihinanana ny hanina. Fa zao ny ampopo tsy malasa lavitra, indrindrindrindra ny ampopo diso toerana. Mitarika anao ho any amin'ny tsy fahamarinana io, mitarika anao ho any amin'ny langalanga io, satria rehefa io fonao io no mibaiko anao amin'ny zavatra zay ataonao rehetra amin'izao fotoana izao, miala tsiny tompoko. Efa tsy ny saina intsony no mitantana sy mandrindra ny fitantanana eto amin'ny firenena. Efa ny fotoko amin'ny alalan'ny ampopo diso toerana. Fa nahoana ho ianao? Ohatra fotsiny miakanjo ramatoa mialy dia miara-mahita daholo ny rehetrarehetra hoe io fa nanaraka ny tenin'ny Fleury. Tsy voatery anie ianao hanaraka ny tenin'ny Fleury. Dia tezitra indray izy hoe io ianao fa manaraka ny tenin'ny Fleury, mitsipahany indray ilay tenin'ny Fleury, lasa izy makatsary miaraka amin'ny ONU-ry, ny tanany rery no miboridana. Zavatra faty tsy azo atao mihitsy zany ao anatin'ny protocole tompoko. Indrindrindrindra fa ianao no mandray vahiny. Na mafana toy n'inona zany andro dia tsy azo atao no miborida tanana ohatran'ireny ny vehivavy. Vehivavy tsy mihaja ary tsy mantona ny manao an'ireny. Afaka tsy manaraka. Tsy voatery hoe manara-baka teny. Tonga dia nisy ramatoa anankiray teo akaikiny teo. Marina fa akaikaiky ny ranjony norma tsara, na ny zipony mialy koa raha aloha tsy afenina fa norma ihany. Fa raha sanatria izy mipetraka amin'iny mety hafahafa hita le fehiny kely fotsiny isakely iny, dia zay nanaovana azy hoe somary lavalava mihoatra n'ilay lohalika kely. Zareo moa tsy mipetraka, donc tsy dia hita loatra le izy fa sary mitsangana iny. Teo akaiky teo ihany dia efa nisy ramatoa hatraty ilay tanan'akanjo. Antitra ve izy? Ny fahatongavanao amin'ny toerana iray dia tsy midika hoe hanaraka ny lamodin'izao tontolo izao ianao. Firenena tompoko no en jeu. Dika zany tsy maintsy respektenao ny protocole minimum momba an'izany. Ampopo diso toerana. Amin'izao fotoana izao, raha vao misy zavatra vita dia Ravaly mba navitan'io, Rajaonary Mampianina nga navitan'io, zay no navita EPP manara-penitra. Azafady leroa. Raha anisan'ny EPP vitan'ny Ravalomanana sy Rajaonary Mampianina, tsisy dikany ny lahy io.
raha ny lalana vitan'ny rajonary mampianina sy ngara valimanana sy ny pont iny ty lalana 4 kilometra namboariny la na ny autoroute makany Tamatavy ary efa voasinian'ny gahery rajonary mampianina Ambilobe sy Vohiamara mbola tsy vita lahatra am'izao, Moramanga Ambatondrazaka mbola tsy vita ndrakahatra am'izao, Ambilobe Dego mbola tsy vita ndrakahatra am'izao. Zay no mahatonga an'izy ampy disterana satria tsy afaka ny andehanao zavatra raha tsy misy intérêt na hoe référence. Mamatotra ny ampipo distoerana, mamono ny ampipo distoerana satria rehefa tsy mimbadika ka mifrikla ny genina, mifrikla ny compte, de hoy le bande bingo tafidy dao am'le chiffre tanareo le am'le tourniquet de le genina manko manao an'izao iny ka rehefa iny no mifrikla tonga de tazominy le roulette mihodina iny tonga de tsy mihetsika eo am'le chiffre anankiray nefany ao am'le chiffre anankiray misy vola be eo ambonin'ny latambatra ary tonga de baky mihitsy le brao. Misy tsy mahalala an'izany satria tsy mahalala fiainana fa mba manontany ny olona hoe inona ny dikan'izay mifrikla ny genina na hoe misofy ny genina tonga de mijanona eo baky ny brao. Tsy ohatra hoe ao amin'ny chiffre anankiray ohatra mety misy 53 ohatra na 50 na tsy haiko eny 53 ohatra misy nametraka 250 000 chiffre ray baky ny brao. Ary ohatran'izay ty zavatra mitranga amin'ity fireneny ity. Volamena 3.70 kilao mbola amin'ire zone amin'ny ampipodistoerana baky fahity ny société mijoro ery Amasimbahoaka ery tonga de hitan'ny olona hoe io fa miasa saina tsy mampifandray an'le volamena sy le fiasana saina amin'izay fotoan'izay alao hazava tsara. Sakafa samy manana ny mampiasa ny saina kanefa na izany na zany plus ianao mandeha mafy plus ianao exposé amina risque. Ho le zobaviko zay mamiclera ny anaran'izy io tsy manino. Hoy izy zay milingilingy ihany mipotraka lengama anatin'ny fianakaviana manko zany be surnom ngiamako ny fiantsoana zay milingilingy ihany mipotraka ary lengama tadidiko zay satria milingilingy tamin'ny moto zay tamin'izany nakapoky ny moto ka raha nitonatona nanaka tambitamby tamin'ireo ray aman-dreny tamaina ny azo fay tsara mihitsy hoe milingilingy ihany mipotraka. Raha tsisy olona hoe tsy mahay milomano ka ho faty an-drano, tsisy olona hoe tsy mahay miankazo tsy le ty zany ena tsy manina koa ka hoe ny anjera ka miviky. Raha tsy miankazo anao tsy miviky fa miankazo anao mifoky anao de miviky. Fetsifetsy ianao manambambaka ianao mamitamitaka vahoaka ianao potika ianao ny milingilingy ihany mipotraka ary tadio amaranako azy fa ny marina na aiza aleanao na oviana ataonao dia ny marina tsy maty.
Ifafantatra kaizany no mavarinay fa mifototra minaony ataonao tsy zakana Rani marina no sai voluna te angina katitena saina ni milaza imasu tiana tisu faizi wakasu di panirina mulai fontanita yang di marina etnisita sadia uminu panamuela di marina Sikures di azina Ifafantatra usai kimina kaizani lumavarinai famifututra ninaoni atanao tizakana Ranti marinya nusabuluna te angina katitenia sainau ni bilaza inasu tianau tisu paizi wakasu di pamirina mulai fontanita yang di marina etnisita sadia umino panamuela lima Sikures di azina Ifanirina Ifakaita yang diminta
Ny marina ozy izy amiratra. Ary tsy afenina fa tsy misy andro ary tsy misy fotoana karazany fampitandremana angamba zany ho an'ny olona mahay sy mahafantatra hoe efa tady tsy lamina zany cause zany a. Sao de tokony hitandrina an'ity fa tsy mety ity zavatra ity satria raha maheno ianao zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao sy ny vaovao eny antsefatsefany ihany zany hoe any anatin'ny kolisy any zany any amin'ny fanjakana malagasy any de efa manomboka mandeha ny resaka hoe fa isika rehetra ve zany dia ho sacrifier ny Andry Rajoelina pour les intérêts de Mambravatomanga fotsiny. Isika rehetra anie no nanao an'ity revy ity. Il y en a qui disent non que c'est, je ne suis pas prêt à mourir pour défendre la cause de Mambravatomanga. Fa mandeha zany resaka zany. Le cause de Mambravatomanga io zany de hoe tellement il est proche de Andry que Andry est prêt à tout sacrifier. Le reste de sa bande, quitte à ce que le pouvoir périclite, non, plutôt est péri, que les autres ils périssent. Le pouvoir est en train de vaciller en fait. Fa mipetraka zany resaka zany Orbaina. Ohatrany tsy laminy ty cause ty a. Ry Leroy anie raha mandeha ty revy ty ry zalahy tafatsoky. Ry zalahy lasa sika miboridana seul eto. Ry nala zany moa de mitsefatsefaka mihitsy fa vao hoe iny fa lany sénateur ou sénateur à 24 heures raha-pitsy maraina. Satria tsy validen'ny olona ny élection satria vato alatra. Nanomboka tany amin'ny processus ny élection présidentielle. Oui. Manana motif valable mihitsy no sady légitime ny olona zay hitondra rapitso satria tsy ho elo io no andrava ny institution zay misy eo. Eny fanahatra any amin'ny député ary. Maro ny olona, maro ny député tokony lany à la place n'ireo le mapary reo. Maro. Maro ny mera tokony ho lany à la place n'ireo mery reo. De possible avy hoe natenaina dia aresan'ireo Lauratsiraka ao Tamatavy. Aza dia manofy. Tsy naresy an'ny Rina inaina teo Antananarivo. Fa ny Alabato mibetsaka. Mbola tsy sénateur akory ny sasany officiel. Mbia Nicolas Rabemananjara. Tena mba tsy azoko lesy ny adiny lary Nicolas. Tena natoka lesy tsy teny fa tena valaka be na ianao zany. Elava lesy mahavita zany. Nicolas. Adiny lafa nga fa mpibata kamerany eny netombohan'ilay. Raha sanatria sy lafaka eo ty io ho saritra amilany no miverina takan'ny Razakарandria. Miala tsiny avy tenenana.
tena ho sarotra amilany zany ry Nicolas e. Zay le hoe ny olona efa ela ny tonga, ry zalahy tonga ty arina, izy indray no mangataka ho teafina ary mangataka ho star. Tereo ny fianakaviana Andrembelo, tompony midi Madagasikara. Mba enina hoe zao ve na izao ve na iny tonga eo amin'ny mandeha le TV plus zany de mitsefatsefaka, mihazakazaka, miavoavo amin'ny alalan'ny ambom-podisterana ny tompony. Maro anie ny resaka azo avoaka momba ny Nicolas Rabemanantsara. Maro tandremo Nicolas, maro mba mahaiza mitondra tena le roa. Tsy medinedina iny ianao akamamama, samy malala dolo anie hoe ianao sy mamiravantomanga salaka sy ravim-body. Fa raha sanatria tsy te hanandratra Nicolas, ovay le ty ny fitondran-tena. Azony lahy atao mihitsy hoe tsy fitiavana ny fitenenako any lahy zany, tsy olana amiko zany. Tsy olana amiko zany Nicolas. Fa tsy napoziko hoe ialany lasa ohatr'izany. Io le ty rehefa miaraka mivandana, de vandana tahaka ny kiara ihany koa. Fa miaraka minofa de minofa. Zao manjary mivoaka ny hoe Nicolas anie zao, Nicolas anie zao. Makarary sofina ty miaino an'izany, ovay. Bon, iresaka momba ny volamena amizay tsika, tsara ihany manko ny mananatra aloha. Na de fantatra ara fa ny olona ohatran'ireny tsy ho votinanatra mihitsy. Ninona lazainao? Tsy ampiova azy zany. Isika moa zany de niresaka tsika hoe momba n'ity volamena ity de niresaka tsika hoe izaho Rakotomalala tamin'izany resaka taminareo sy niteny taminareo tamin'ny Iakatsoro de cela na le 2 mihitsy. Efa ela ho aho zany no niteny anareo hoe ary tadidiko ty satria za moa zany archive daholo ny zavatra teneniko. Fa za kosa raha hoe andeha hitady ny zavatra niteneniko rehetra de tsy ho vitako tompoko ary ifonako aminareo. Efa nitire ny sonnette d'alarme tany amin'ny volana Mai tany ho any 2024 hoe mampagaga ny olona eny Ivato dia misy presque 2 fois voire plus evasanina. Ary nanomboka niakatra io fréquence io na hoe lasa ohatran'ny lamody tamin'ny andron'ny Andriamatoa, Andry Rajoelina. Zao manko ny le fika zany. Tonga dia direct eny amin'ny tarmaka eo ambodin'ny avion ny olona evakuena. Matetika ny olona evakuena dia bataina miditra anaty avion
fa tatoato na tamin'izany nanomboka izany dia mahavariana ny olona fatantanana ary mitondra kitapo takony olona rehetra salama ity olona évacué une semaine après miverina ty olona ny évacué-na ary ty gaga sy talanjona ny gendarme mijery hoe tsy ty ve le bandina lefa ty izy ty verina avany izy importé be tsy ty ve le madamana lefa verina avany izy importé be taty aoriana nanomboka ny s'estomper ny evasanina ny evasanina mandeha amin'ny avion public zany eo fa ny evasanina mandeha jet privé no nanomboka nisy ary nanomboka maro ny teny tamitsika hoe mba harao maso mba jereo zao evasanina isakateteka zao mandainginareo douanier amin'ny teny hoe tsy miheno anareo mandainginareo paka pôle anticorruption ka hoe tsy miheno anareo mandainginareo satria nareo menakavy samy matahotra dôly mipetafaka eto ohatra fotsiny zao iteny hoe iny le be ampafiny le rakotomay fa sa izy anaran'iny tsy de ty vehivavy loatra n'iny fa ty lehilahy tiako tenenana aminareo ananako renseignement dôly nareo reo fa misy fotoana ny amoahana an'izany fa zany moa tsy mety zany satria safidy ny kabojy anazy fa tsy anahy ny zavatra itenenako an'izany fotsiny de hoe fantatra anao ananako renseignement ianao ahoana ny fomba fitretenao ny dossier ao satria le malagasy mandefa ty manoratra hoe zao ne le izy monsieur Fleury zao ne mifandehany io zao ne mijavatra mengato ianona ne mibaiko ny oranga io mipaky zany ny tiako teneniny ny alerté atoko ary ny teny hoe arao maso momba ny evasanina fa misy cause tsy miainga eo ny sosian'ny olona tamin'izay fotoan'izay tamin'izay ny olona de efa nieritreritra hoe volamena ka eritrereto zany hoe raha un evasanina sur deux pendant une semaine il y a 3 c'est bizarre dia malasa saina ihany le izy tamin'izay fotoan'izay moa za de efa miteny aho hoe io avion io ne efa narahany zalahy maso io avion mandeha io hoe iny tokony hamonjy ary de lasa anakary efa narahan'ny olona maso inona raha ny concocteny reto bandy reto apeine nareo mino ary efa miteny an'izany fa zao zavatra teneniko anareo ny investigation kely zay mba vitatsika ary maro moa ny olona zany lasa manana go amin'ity investigation ty ary tena tsy afenona fa manampy le izy satria tsy ho ary vitako rery le izy zaho koa mba manana ny asako zany tena mampiritsika anareo reny mihitsy amin'ny alalan'ny investigation ataonareo fa tsy hoe efa information mivoaka ary amin'ny Facebook ary no alefa nareo aty amiko aty tena tsy mety amiko zany fa ny any olona mahafinaritra ahako miara-miasa aminy tena manao recherche mihitsy ary manao investigation de mba moramora ny fomba ilazako azy eto amin'izay fotoan'izay satria efa misy ny dossier sy ny document avy any aminareo accessible amin'ny olona rehetra ny resaka mouvement na avion zany
Izay tokoa. Misy akamo anankiray zany, mba nataony de ho za mbola tohizo aloha fa tsy mahafa-po ahy io. Tsy voatery ho afa-po tanteraka. Fa au moins une partie en souciako vao marina ao anatin'le recherche nataony na le investigation nataon'le akamo. De ary za tsy izy. Zao ny zavatra lazaiko anareo a. Nanomboka tany amin'ny volana novambra. Zany hoe tena isaky ny faravolana zany. 27 novembre 2020, niala teo Ivato, le même avion. Ok. Non, avion hafa ndray tika. 5R HMR. Azonareo 5R HMR. Asa anizy zany. Eto ny tompony. Sankera ASB aloha dia an'le rangaria. Fa ho hitatsika eto hoe izy amin'ny tompony ity na olona ray ihany ve ny tompony ity. Ay. Le turc ity. Azonareo. Lasa le suivi historiquement flétoère, état de vol, propriétaire sy ny karazany. Tsy mantangia. Vérifiez 5R HMR Antoine. Transocean Airways. Io. Dia tena misy fandrinana évacuation tokoa aloha atao anatin'ilay izy. Miara-mijery amiko nareo raha ohatra ka io ity document ity. « 27 novembre. Teny taminareo aho hoe ny lalan'ny Drala taloha dia mandalo Dar es Salaam. Fa mbola vao rodena l'Afrique du Sud dia mbola ny petite frappe aloha no mandeha amin'izany. Ity avion 5R HMR ity dia niala teo Ivato ny mbesa 22 novembre 2020. Nandalo tany amin'le aéroport Ortambo Jobour ny 23 novembre dia nandalo tany Dar es Salaam dia avy eo miverina Antananarivo. Coïncidence ve zany? Za aloha tsy miteny hoe za aloha tsy miteny hoe i Pablo tompony andraikitra amity fa au moins ity tokoa document officiel ity saotra an'le akama nanao ny recherche tamin'izany dia efa nisy ny mouvement Ortambo. Ity 5R
ASMR, ity 5R ASB. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer à creuser, creuser, creuser. Antsika voaka amin'ny mahajanga. Satria rehefa jerena amin'ny mouvement hafa dia Mahajanga sy Tamatavy no tena betsaka ato. Gaga misy Roland Garros ato ray. Roa. La Réunion zany io. Telo. Mahajanga ray. Roa, telo. Thomasina presque isaka teteky. Ho an'le jety réacteur 5R ASMR zany. Ho an'le jety 5R ASB de torako zany ihany koa. Non. 5R ASMR koa. Mampagaga. Samy hafa ny tompony reto. Ny ray zany any Ngia Bini. Ny ray any Ngia Pablo. Fa pratiquement mitovy ny lalana andehanan'ireto avion reto. La Réunion, Roland Garros. Toamasina, Mahajanga, Ivato, Ortambo, Afrique du Sud. Ça sent le poteau rose ozy ny fitenenana. Sao, hein? Tsika manko rehefa nitenitsika hoe ampanetretena ary vahoaka malagasy no nandraisan'ny anjara akama, nandraisan'ny akama anjara ao anatin'izao zavatra miseho zao satria halan'ny anjara, halan'ny akama zao zavatra mitranga any Madagasikara zao. Tena contre ny principe anay ary indrindrindrindra fa mitenako. Noho izany niraisinay tena hoe combat voalohany indrindra aloha ho anahako manokana, ho an'ny akama zay représenteko, ary ho an'ny fandaharana sahisy ny tao, ny fandraisana anjara ngeda be fa tsy midika akory zany hoe important na indispensable na hoe avy amin'ny zavatra nisoratanay na ny nalefanay no nanapahany gouvernemanta na ny fitsarana afrikanina tatsimo, fa au moins aloha fierté anay akamo zany nanao zay. Avadiky reto mpanohana Andravalomanana manko ny resaka hoe inona koa zay fleury kely, fleury ve dia avitan'izany? Tena tsy nahavita zay toko. Tena ampanetretena ny tenenina zany hoe tsy nahavita zay fa au moins zay nanao. Fa nareo ve nanao? Tsy nahavita zay fa ampanetretena ny tenenako hoe nanao zay. Ary niaraka ny farimbona na ny akama avy eto Frantsa na ny akama any Afrique du Sud atoko. Niaraka ny farimbona. Nanao zay vitanay zay teo amin'ny niveau anay. Ary fiera amin'izany zay. Satria mivoaka nandresy ny zavatra natao. Tsy niandry vato alatsaka zay. Fa nous-mêmes on a créé notre chemin. On n'était pas opportuniste sur cette affaire.
Zao a. Toy ny lanonana manko ary toy ny salego ny fitenenana. Eto le vaovao lehibe lazaiko aminareo. Tsara ho fantatrareo fa tamin'ny inona dizy teo? Filohan'ny gouvernemanta na ny fitondram-panjakana tao Afrique du Sud dia Andriamatoa Jacob Zuma. Rehefa mivoaka ny skandale amin'ny momba ny fanamboarana ny tranony sy ny zavatra rehetra dia nampiskandale azy tao, tsy anjarako ny tantarany détail, dia nisy procureur vehivavy anankiray niaccéléré ary nanao ny investigation rehetrarehetra. Efa nanana ny lazany io procureur io tamin'ny resaka iny ty le resaka mitaingitsoavaly ty, satria nitruquendralahy le match, nefa le match vola be. Dia vitan'io ramatoa io no nanao profo fa misy halatra iny match iny truqué ary dia sahirana ny criquet amin'izay, non tsy zay, sahirana ny tompon'andraikitra tamin'izany ary io no nampalazan'io ramatoa io. Nommé ny Nelson Mandela izy tao anatina direction anankiray amin'ny resaka fitarana na ny hoe ino izy teo NDDP na NDP, National Director Public, non, Penal, ino izy teo, bref procureur tsy hanahirana antsika e, procureur adjoint izy. Niakatra amin'izao fotoan'izao izy efa directeur à partir an'izay zavatra no nampatonga any Jacob Zuma tsy maintsy niala. Ny olona moa républicain, misy éthique constitutionnelle koa, manara-dalàna, dia voatery tsy maintsy niala Jacob Zuma. Io ramatoa io no antsoina hoe Samila Batholy. Enjan'io ramatoa io ary incorruptible. Io ramatoa io no hitsara ny afera volamena malagasy. Fandresena goavana ho an'ny malagasy zany tompoko. Satria hatreto zany tsika tonga dia efa manana garantie hoe olona incorruptible no hitsara an'ity resaka ity. Elle est d'origine indienne, na dia hoe d'origine indienne izy fa avy any Afrique du Sud, KwaZulu Natal. Tany amin'izany toeran'izany koa no nazahoany ny diplômany rehetra. Eto nareo tokony mieritreritra hoe ary zaraiko aminareo, miasa ho antsika Andriamanitra. Miasa ho antsika Andriamanitra. Rehefa manao ratsy ianao dia mivadika aminao daholo ny parametra rehetra. Izay ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Mba azonao an-tsaina ve? Mba azonao eritreretina ve? Fa zany William Bourdon zany anie, izay avokatsika, izay misy miteny hoe lafo loatra.
Tsy hoe te hahazo ny Rolls-Royce ianao dia 220 no vidianao. Volana 220 andeha entinao arỳ amin'ny Rolls-Royce. Jereo ny document rehetra sy ny manuel rehetra fa tao anatin'ny fitsarana na ny processus nanakapohana na hoe nanakapoka ny Jacob Zuma William Bourdon. Dia dedavo iza ny procureur atao tamin'izay andro hoe io lazaiko anareo Samila Batoli. Samy mandinika ianareo, samy mieritreritra dia hoy aho aminareo hoe ho anareo izay miteny fa tsy ilaina ary tsy tokony tohizana ny investigation dia io izy miteny anareo aho hoe mety ho vita vetivety ary io ary mety tsy nanomboka akory tsika dia efa vitan'ny hafa satria androany dia miteny aminareo ny Interpol, ny CIA, ny agent de renseignement japonais, agence d'intelligence japonaise miditra ao anatin'ny resaka daholo. Tsy ho afa-maina. Alors ça va aller très, très, très vite. Eto moa zany, mety misy compétence française ihany koa, ankoatran'ny compétence européenne, miditra amin'io zavatra io, fa ny avantage tena hoe fondamental ao anatin'io resaka io dia ny présence ny Ramatoa Samila Batoli. Satria na ny anatona an'izany Ramatoa zany raha manahirana be. Elle est même mieux gardée qu'un président, on va dire. Ouais. Sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Mais reste à savoir, iza exactement ny ambadika io zavatra io. Averiko eto, ry fianakaviana, ianareo fianakaviana boakely na ireo olona voasambotra any Afrique du Sud ireo. Zao ny zavatra teneniko anareo. Aza maka avocat gasy. Manaova commission d'office. Satria ianao manko rehefa tsy manana moyen ianao dia tonga ianao dia mahazo avocat d'office. Zao zavatra atoroko anareo fianakaviana, manana droit manko nareo mamangy an'ireo havanareo reo. Poseo ny zanakareo hanao négociation na immunité. Tafita kokoa ny zanakareo mipetraka any Afrique du Sud toy izay mody amin'ny Madagasikara ary afaka manaraka azy ny vady aman-janany. Possible raha mahay minégocier tsara ny avocat izay arainy no mahazo identité vaovao, kara-panondro vaovao ary nationalité mihitsy ireo olona ireo, izy telo lahy ireo. Ao ny CIA, ao ny Interpol, tsy izany no miteny an'izany na nahita an'izany, mandeha soratra ny daholo zany tsy mamorona. Dikan'izany na rehefa tena mahay minégocier tsara raha à condition ka milaza ny marina ihany hoe ity ny gros poisson tompony io dia izany tenenao fianakaviana na havan'ireo olona ireo fa omendrila immunité io ary tsy higadra akory. Satria araka ny teneniko anareo hoe évident l'autre, il est tellement évident que ce ne soit
que ce ne sont que des passeurs na hoe mule. Ny gros poisson le criminel satria mahalasa sainan'ny olona hoe tsika fotsiny zao eto fa mbola micreuser tsika mbola manao tsika fa nadihadiana hoe nanomboka tamin'ny 2019 inona ny zavatra niseho. Qui nous dit que pendant la transition aussi, ça n'était pas le cas. Fanahoana mihitsy moa banque kely tery amin'ny sisiny tery, simple commercial, no lasa manana jet privé ana 20 millions de dollars. Il y a anguille sur os, hein? Débat général zany. Miady hevitra amin'izany ny vahoaka malagasy fa ahoana tokoa zany. Araky ny tenin'ny sasany hoe zay kosa tsy ho vonona ny fato ho an'le ry a. Azafady toko. Misy rotrany mihitsy le ronono amin'le kafe. Tsy ho vonona ny fato ho an'le ry zay. Hiaro ny kaozin'le ry. Ny tsy manomboka ihany amin'ny asa anankiray izay tokony atao. Ny vomafy indrindra. Manana ho tantaraina tsara. Manana zavatra ho vakiana tsara ny jafo-kelintsika ny orinany. Ny taranakitsika hoe zay mba anisan'ny tao anatin'izany mouvement zany. Mouvement créena tany an-dafy zany. Ka nafahana nametraka an'izao Madagasikara moderna izao. Satria inoko fa aorinan'izao zavatra zao dia tsisy mpitondra asa isangisangitrony ka tsy tady ny fampandrosoana manokana ho an'ny Madagasikara aloha. Zay ny tena zava-dehibe indrindra ary zay ny anton'izao tolona izao. Ramatoa anaran'ny teo Samila Batholy. SHAMILA. Zay ny Samila averiko SHAMILA. Dia aveo Batholy BATOLI. Zay ny androany aloha fa dia fanao velomintsika. Mahafinaritra ny miaraka taminareo androany. Faly foana toizan'ny tolona. Ne lâchez rien, on continue de plus belle, on va dire, avec plus de motivation et de légitimité actuellement. Andrapiona endry tsara daolitsika rehetra. Ny firavazana anankiray dia tapahako enelanelany fa tsika rehetra. Vous souhaitez vous envoler pour l'île de la Réunion? Rendez-vous sur le site frenchbee.com et réservez.
Bahagiana fatika lalu finirinaw baikan tananaw nangingarap sa lucha sifalas andam ninikilaw dita fatawadinya fatuini tukifitaka izinisitaka Nisita pone vitani nefyuma fezini nefafana J'ai une question à poser. Qu'est-ce qui va être le mieux pour eux? Yero toke sidina netinina babana Aliti futini apaturiana Itana wiza nafitiavani Tetina tolonina Sufani Ratiana Ariana Tapana I like Nitaoni kilala Kamai karata Tugambana na jana Uweza kujai Nataoni kituka Izimiki Tamu Satia matawamu Deja tsy izy satria araka aminareo eto foana samby tanin'Andriamanitra daholo soava tsara velomina tompoko tafandriamanitra soava mandro daholo